Miarabanao ry ava-malala tafahoana soa indray isika amin'izao fotoam-piaraha mivavaka izao. Ny vavaka voalohany izay ataontsika androany dia mikasika ny vavaka entsika misaotra an'Andriamanitra voalohany indrindra satria nitantana ny hany fiainantsika izy. Ny faharoan'izay dia misy ihany koa ny vavaka ho an'ny fianakaviana izay efa nentintsika mbavaka teto noho ny fahoriana izay nidona dia hoentsika mbavaka mba mampian'Andriamanitra izany ankonana izany. Hivavaka isika Tompo. Tompo Andriamanitra io, misaotra anao mandrakariva izay satria ny tombonandro izay natolotra ao dia nataonao ampiasainay entinay mankalaza ny voninahitra ao. Misaotra izahay satria afaka mbola manonona izao vavaka izao. Misaotra ihany koa satria mbola afaka mivavaka ho an'ireo namana tapaka izay eny nivon'ny fiarahamonina sy ao anatin'ny fiainana ankehitriny. Ankehitriny izay dia mivavaka manokana ho an'ny fianakaviana izay na moy vady na moy reny. Ianao Andriamanitra nitsinjo azy reny. Efa nentina taminao teto ny amin'ny momba ny izay nodomandry. Tompo, ianao no mahalala ny hevitra iverana ny isam-batan'olona, ny isa-tokantrano ko aoka ianao nitsinjo ny fianakaviana izay nilaozany. Mivavaka izay ho an'izao mana-manjo rehetra. Ianao ihany koa hitsinjo azy reny ary ny fiainan'izy reny eny dia aoka hiafina eo ambanin'ilay fahasoavan'i Jesosy ary ny fitahianao dia anaraka ny ankonana manontolo sy izay nilaozana rehetra. Mivavaka tetinonona angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.